voninkazo ravoravo menandre manitra tomponandro satritratry nao andran'io izao de tonga iterany anarany lehibe loatra raha ny fitiavanina monjenan'izao tontolo izao natolila za sasananina tonga elamy matoto izao miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry longomamy rehetra miarahabanao rahavavy miarahabanao ranadahy fiadanan'ny tompo amintsika tsirairaika avy vonaitso an'Andriamanitra rery any ary fiadanana ho antsika tsirairaika avy haleloya ny tenako moa no voatendry eto hitondra teny fampaherezana amin'ity fotoana alahady izao de amin'ny anaran'i Jesosy no hitondrako izay teny fampaherezana zay mino aho fa fanaimpanazava hanazava zay teny ho lazaina amintsika androany haleloya ka alohan'ny hidirantsika amin'ny sakafom-panahy alohan'ny hanjenesantsika alohan'ny hizarako ilay ten'Andriamanitra de mbola andeha hiarivavakantsika amin'ny anaran'i Jesosy ametsaka zay teny zay ho ampelantanany tsy zao no hiteny eto fa ny fanain'Andriamanitra ary Jesosy Kristy no hiteny amintsika tsirairaika avy eto koa androany andeha hiarivavaka alohantsika Ari Andriamanitra ray masina any ambony ao rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao rainay be famindrampo rainay be famelan-keloka saotra sy dera sy laza no atolotrinahy anao amin'izao fotoana sy ora izay mbola omenao anay eto amin'ity andro maraina lahady izao misaotra anao famindramponao aminay misaotra amin'ny zavatsara rehetra fa indrindra ny fahafahana izay mbola ahafahanay Jesosy ao mihaino sy manaraka izao fandaharana eto izao ndraiky androany ka eto tonga eto ny mpanompo vavinao zay tsy mahasoa tsy mahalala na inona na inona hitondra ny hafatsinao ao Jesosy amin'ity andro androany izao mety ny tenako ny voatendry hitondra ny hafatsinao fa mino aho fa ianao no manako tena ho lazaina aminay tsirairaika avy ka mitenena eto anao Jesosy androany ary raiso ny toeranao eto ary sokafo indray ny mahasoam-panahy ny reto olonao zay miheno sy manaraka izao fandaharana eto izao indray androany ary aoka ny fanaim-panazavanao Jesosy hanazava zay tena ho lazaina eto androany misaotra Jesosy apetraky nay ampelantananao zao fotoana zao haleluya amen amena andehantsika hamoha baiboly manasanao aho samby hamaky ilay ten'Andriamanitra atsika na amin'izay toerana misy anao any na eny an-dalana na natokantrano de sokafo ny baibolinao andehantsika hiara hamaky ny ten'Andriamanitra araka zay lohatenitsika mandritra an'ity volana ty hoe andro firavoaravoana ny Paska ary fanatitra antsitrapo haleluya andeha hilitra amin'izany lohateny zay tsika mandritra an'ity volana ty satria volana Paska tokoa ity volana avrily zao andehantsika moa baiboly ny teny fampaherezana zay hitatsika ato amin'ny bokin'ny Levitikosy toko 3:20 ka hatramin'ny 9 andeha ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Levitikosy 3:20 ka hatramin'ny 9 mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy izao no fotoam-pivavahana ho voatendry ny Jehova dia fivoriana masina hantroinareo amin'ny fotoanany avy 5 ny andro 14 amin'ny volana voalohany rehefa hariva dia Paska any Jehova amen 5 ary ny andro 15 amin'izany volana izany dia andro firavoaravoana ho an'i Jehova fihinanana ny mofo tsy misy masirasira hafitoana no hinananareo mofo tsy misy masirasira 7 ary amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina ho anareo aza manao toan-javatra akory anareo fa manatera fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova hafitoana ary amin'ny andro 7 dia hisy fivoriana masina koa aza manao toan-javatra akory ianareo amena izany ary ny teny tompo no andesitsika ifampizara eto androany mikasika zay lohateny hoe andro firavoaravoana ny Paska ary fanatitra antsitrapo ity
teny hoe na lohateny hoe andro firavoravona na Jesosy aza mbola tsy niavy, mbola tsy niteraky, efa nisy zay andro firavoravona zay hoe ny Paska. Dia tam'izany andro zany koa no nahafatezany Jesosy tamin'ny andro hoe firavoravona ny Paska. Ka eto ny ten'Andriamanitra androany de mbola manambara antsika ary mbola mampafantatra antsika ny hitandremantsika ny andro ny firavoravona ny Paska. Eto moa tsika mikasika zay lohatenitsika zay hoe fanaty tsantsitrapo. Raha hitantsika ny tantaran'i Jesosy fa tamin'ny andro Paska, firavoravona ny Paska no nahafatany Jesosy, nananovany ny fanatsa ny tenany ho famondrena ho ahy, ho famondrena ho antsika zanak'olombelona tsirairaiky avy. Haleluya. Ka ny ten'Andriamanitra koa eto mbola manambara antsika hampafantatra antsika bebe tokoa ny andro na firavoravona, andro masina io tokony hankalazantsika, tokony hoe hajantsika. Raha andray ohatra antsika nataoko hoe reny fety zay hankalazantsika hoe maha olombelona antsika, mahanofa antsika, ataoko hoe voalohan taona taom-baovao ony, tsy maintsy mivorivory ny mpianakavy, olo iaby manerany firenena, manerany zao tontolo zao mankalaza ny taom-baovao satria hiditra amin'ny taom-baovao de mankalaza avy aby na ny fianakaviana manontolo mivorivory raiky, mifampihaona hoe mifamorivory, miara misakafo, mamono zavatra, iaraha misakafo, na mamono onjy na mamono aomby, tsy maintsy mandatsa dra hoe amin'ny fotoana iny satria hiditra amin'ny taom-baovao, satria andro fifaliana iny taom-baovao satria mbola tsatsy ny taom-baovao. Ino no andro iarany zao tontolo izao. Fa raha ohatsy hoe Noely na Paka mbola misy ny tsy mankalaza, fa tsy tena matetika ny kristiana mankalaza, fa ny andro taom-baovao ny maneran-tany mankalaza azy. Ary ao anatiny izany koa tsy maintsy hoe tsy anao tokantrano raiky any fa tsy maintsy miaraka amin'ny fianakavianao, hoe miaraka manao fety amin'ny taom-baovao ony, ary tsy maintsy miaraka misakafo koa. Amena. De tahaka izany koa ty taona, de tahaka izany koa ty andro firavoravona ny Paska ty dia andro ny Jehova hoy ny ten'Andriamanitra eto. Raha avaky itsika ny teny hoe andiny fahadimy milaza hoe ny andro fahaefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany rehefa hariva dia Paska ho an'i Jehova. Amena. Paska ho an'i Jehova. Satria ity Paska ty koa no andro nahafaty an Jesosy, satria mikasika zay hoe fanaty tsantsitrapo. Teto Jesosy nanatitra, natao fanatitra, nanaiky ho famondrena ho antsika zanak'olombelona. Raha hitantsika Jesosy tena ambony hazo fijaliana alohan'ny alany aina. Nialaina Jesosy tena ambony hazo fijaliana alohan'ny nahafaty azy, vita ny famondrena. Izay fanolorany Jesosy ny tena zay dia famondrena ho ahy, famondrena ho antsika, ary nanjeseny zao tontolo zao, nanjeseny ny fahafatezana, nanjeseny zavatra rehetra, fa indrindra ny famondrena antsika, tsy hoe famondrena ho an'ny tenany na nanova ny fanatitra ny tenany, fa famondrena ho antsika zanak'olombelona, famondrena ho anao. Ka de mbola eto koa Andriamanitra mbola miteny amintsika mitaky zay fanatitra zay, mitaky zay fanatitra ny sitrapo. Ary hoy koa ny ten'Andriamanitra zay hitantsika anatin'ny Baiboly hoe tsy fanatitra alatsaja no ankasitrahan'Andriamanitra, fa ny fotsika no tena hoe atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Io fo kelitsika io Andriamanitra tsy mila raha bevata amintsika na vola na harena. Raha hitantsika koa ny vaky teny ao amin'ny Levitikosy fahatelo, andeha vaky itsika amin'ny anaran'i Jesosy zay. Levitikosy toko fahatelo andiny voalohany. Hoy ny ten'Andriamanitra eto: raha fanatitra, misy lohateny misoratra anabo eny hoe ny fanatim-pihavanana. Ary raha fanatim-pihavanana no raha fanatim-pihavanana no fanatiny ka omby lahy na omby vavy no ateriny dia tsy misy kilema no hateriny eo anatsihan'i Jehova. Amena. Eto ny ten'Andriamanitra mbola mikasiky hoe fanatitra mpihavanana, fanatitra hohanina, fanatitra noho ny ota. Betsaka ny tantara zay vaky teny zay anatin'ny Baiboly ato, fa indrindra ato amin'ny Levitikosy manambara zay fanatitra hoe ho an'ny ota, fanatitra noho ny ota, fanatim-pihavanana, fanatim-panorenana, fanatitra hohanina. Ireo fanatitra reo tany talohany dia fanatitra latsaja, onjy na osy tsy misy kilema, hatolotra an'Andriamanitra. Ary fanatitra biby,
no natao fanatitra ho an'Andriamanitra. Fa ankehitriny koa tsika ry havana malala rahavavy sy anadahy, Jesosy n'Andriamanitra tsy mitahaka amintsika izay fanatitra mpihavanana, tsy mitahaka amintsika izay fanatitra hodorana, tsy mitahaka amintsika izay fanatitra hoe halatsaja, tsy mitahaka amintsika izay fanatitra hodorana ho an'Andriamanitra. Fa ino no takin'Andriamanitra amintsika? Io fotsika io atolory ho famondrena ho anao ary ho famondrena ho an'ny hafa koa ary famondrena ho an'ny ankohonantsika. Raha vakitsika ny teny teto amin'ny Levitikos 7 dia hoe omby vavy no ateriny dia izay tsy misy kilema. Tsy misy kilema eto ny teneny, kanefa io biby omby na osy tsy misy kilema. Dia tsy misy kilema zany hoe tsy misy raha raty, fa tena hoe omby tena soa, hoe tsy misy handrany na tsy misy harateny, fa tena hoe omby tena hoe tsara tarehy, hoe tsy misy kilema. Haitsika zay tsy misy kilema zay tsy hazavako. Dia tahaka izany koa antsika ankehitriny raha anao fanatitra. Tsy ny fanatitra hodorana ankasitrahan'Andriamanitra amin'izao fotoana zao, satria Jesosy efa nanolotra ny teny natao fanatitra. Tena ambony hazo fijaliana natao sorona famondrena ho ahy. Hoy Jesosy tena ambony hazo fijaliana hoe vita ny famondrena ho ahy, famondrena ho anao. Ka raha anao fanatitra zany dia atolorany Jesosy ny fonao. Aza asiana kilema koa tahaka ny ten'Andriamanitra eto hoe omby lahy no ateriny tsy misy kilema na ondry vavy. Io fanatitra io fanatim-pihavanana. Na ato amin'ny fanatitra ho hany zay tsy maintsy hoe biby tsy misy kilema no atolotra n'Andriamanitra. Dia aza asiana kilema koa io fonao rehefa atolotrinao Andriamanitra. Fahadiovampo, tsy misy kilema, tsy misy faharatiana. Ka rehefa atolotrinao an Jesosy io fonao atanao fanatitra dia esory ialao zay rehetra mbola manjaka, zay rehetra raty mbo mitoetra ao amponao, na fialonana na fijangajanganana na filanofo na fiatsaravelatsia. Ny karazana fahotana io no kilema antsika zanak'olombelona. Eto ny biby fiompy mety tsy manana zay ota zay, tsy fahatanterana, fa hoe biby tsy misy kilema no atao fanatitra n'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa io fotsika io. Atoloran'Andriamanitra io no fanatitra. Atolotra antsika n'Andriamanitra androany. Ka raha nandeha fanatitra antsika hanolotra ny fotsika eo anatrihan'Andriamanitra, aoka tsy hisy kilema. Esory ny kilema rehetra manantona n'Andriamanitra. Atolory ny fonao. Ary hoy koa ny soratra masina zay hoe zay manome ampifaliana ino ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy manome hoe lehibe na resaka fanatitra na resaka ino, fa zay manome ampifaliana. Ataovy ampifaliana zay rehetra atolotrinao an'Andriamanitra. Nanao ohatra taloha teo hoe taom-baovao. Hoe taom-baovao andro firavoaravona, fety tena fety hoe eran'ny tany mankalaza azy. Ary miaraka amin'ny fianakavianao koa miaraka manao fety, miaraka misakafo. Tsy maintsy mamono zavatsy koa ao anatin'iny ao iarahanareo mihina. Ary koa hoe na fa tampitra aza na hoe na fa satria zany voalohambolana hoe 1er janvier taom-baovao, fa na le 3 le 2 mbola misy mankalaza. Ary ao anatin'izany hoe na mipiara-mikamba na mipiara-mivavaky na minoriana hoe fiampifampiarahana tsatsy ny taona, hiarahaba filohampirenena tsatsy ny taona. Ka anatin'ny fiarahabana iny nalongonao arabanao na fianakavianao arabanao, tsy maintsy manome zavatry fa hatolotrinao azy hoe fitenitsika maha olombelona zay hoe santifety, hoe manome cadeau ho an'ny fianakavianao, manome cadeau ho an'ny filoham-pirenena, manome cadeau ho an'ny mpiara-miasa fiarahabana tsatsy ny taom-baovao. Tsy maintsy manome zavatra ia. Dia tahaka izany koa atao amin'Andriamanitra. Tsy hoe Andriamanitra be famindrampo i, tsy hoe Andriamanitra be fitiavana i. Ka ataontsika kivazivazy fa zay rehetra voalazan'ny Baiboly ato aoka ho tanterahantsika. Tanteraho ny ten'Andriamanitra eto miteny hoe aza asiana kilema, hoe biby tsy misy kilema, aza asiana kilema koa ny fonao rehefa atolotrinao an Jesosy. Afohizo ny zavatra rehetra, satria Jesosy nahafohy ny ainy natao fanatitra. Hamondrenao antsika zanak'olombelona, hamondrenao ahy sy anao. Aoka koa tsika hafohy ny fotsika manontolo. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tiavo Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Haleluia.
De tahaka zany koa zao sianao rankehitsiny ry havana longo iaby izay miheno sy manaraka zao fandaharana zao. Raiso Jesosy atolory iny fonao nataonao fanatsa. Raha tsika tamin'ny plasy taloha zay hoe nanao fanatsa biby fiompy na onjy, aia moa nahitatsika zay fiainana fa sarotsy vidindraha misondrotry kanao tsika manao fanatsa ampiangonana fa misy resaky monomono tsy mahafoy. Nampahafolo karena tsy foy. Vosanjako moa hoe amono biby atao fanatsa zay. Aia no ahitatsika zay fanatsa an-tsitsapo am'izao fotoana zao. Na tsika zany ome ampahafolo karena tsy foy. Satria nonina no niasa reo tampiainana. Fa mahazo varoka apoky raiky toy. Fa mahavita ekolazy toy. Fa mahavita fiainanao malindiniky toy. Le tsy foy tsika omena an Jesosy ampahafolo karena. Kanefa Andriamanitra manome antsika ny zavatra rehetra tsika tsy mahafoy. Ka voasanjako moa ty plasy tsika tam'izany fotoana zany. Hoe nanao fanatsa biby fiompy. Aiza moa no ahavitatsika zay. Zao fiainatsika zao fa miasarotsy. Ka eto Andriamanitra tsy mitaky antsika zay fanatsa hoe antsitsaponao tena sitsaponao hoe na vola mankarena homenao azy tsy sitsany zay. Fa io fonao no ankasitan'Andriamanitra rehefa tsy misy kilema. Atatsika kory koa moa hoe fomba fanolorantsika hoe ny fotsika atao fanatsa antsitsapo fomba manao akory. Izay zany hoe tsy asina kilema rehefa tsy misy kilema, tsy misy faharatsina, antsitsapo tokoa foinao tanteraka ny zavatra rehetra momba ny nofo zao. Sitsakinao tokoa hoe tena foinao zay natao hoe fanatsa antsitsapo. Hoe tena fa sitsako toy, tena fa foiko toy Jesosy manomboka androany. Fa atolotsiko anao ny foko. Halleluja. Ka ny ten'Andriamanitra eto mampaherantsika ndray androany hankalazantsika zay andro firavoravona ny Paska zay. Fa tamin'ny andro zany Jesosy nanolotra ny ainy. Tamin'ny andro zany nafatezany Jesosy kanefa andro firavoravona io. Andro firavoravona io kanefa Jesosy tao anatin'izany na nandalovany fahoriana ny aretany nanetseny tena noho ny fitiavanay noho ny fitiavananao. Dia ako zao sianao hankatoza voalazany soratra masina toa na andro firavoravona na andro ny Paska na andro inona fotoam-pivavahana ao ka tsika mba hanaraka zay voalazany Baiboly fa napetraky n'Andriamanitra ny teny mba hianaratsika taranaka faramandimby koa. Amen. Mbola hijery teny koa tsika zay hitatsika ato amin'ny bokin'ny Exodosy bokin'ny Exodosy faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. De mbola andeha mamaky teny tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Bokin'ny Exodosy toko 2 andiny faharoa milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Milaza manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ity volana ity no voalohambolana ho anareo dia ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy. Amen. Hitatsika tokoa zay voalazany tenin'Andriamanitra zay. Tena hoe ity volana ity no voalohany no hoe ity volana ity no voalohambolana ho anareo dia ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo ity. Amen. Ity volana zay hoe firavoaravoantsika ity no volana hoe hankalazantsika ny ity no volana hankalazantsika ny andro firavoaravona ny Paska. Raha amintsika mazao hoe volana voalohany zay dia andro hoe voalohambolana voalohan'ny taona dia andro fety eran'ny tany rehetra zay fankalazana taom-baovao dia manao fety ny olona rehetra maneran'ny tany mankalaza zay taom-baovao zay. Dia amity koa zao sianao dia mila mankalaza zay fety andro firavoravona ny Paska dia fananovantsika fanatsa antsitsapo de tsy inona ny fanatsa antsitsapo ankasitan'Andriamanitra fa iny fonao kely iny. Aroy koa ny ten'Andriamanitra zay hitatsika ato amin'ny bokin'ny Exodosiany. Exodosy 2 dia andiny fa 7 de mbola milaza toy izao koa amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny Paska ny Jehova izay nandalo
ny tranony zanaky ny Israely tany Ezipta raha namely ny Eziptiana izy fa namonjy ny tao an-tsano mitsika. Amen. Hitatsika fa tamin'izany andro zany koa Jesosy tamin'ny andro firavoravona zany koa nahatonga zany fotoana zany satria Andriamanitra ho nanafaka namonja ny Israely tamin'io fotoana io. Ka zany no voalazany tena Andriamanitra hoe dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny Paska ny Jehova izay nandalo ny trano ny zanaky ny Israely tany Ezipta raha namely ny Eziptiana izy fa famondrena tao an-tranotsika. Famondrena ho an'ny Israely ho lazainareo amin'ny zanak'nareo raha vakitsika eo ambony hoe ho lazainareo amin'ny zanak'nareo amin'ny faramandimby any hoe ity no volana ity no famonoana ny Paska an Jehova zay nandalo satria namonja ny Israely tamin'izany fotoana zany, namonja ny Israely ka namela ny Eziptiana. Ary mbo hitatsika koa ankehitriny tantaran'i Jesosy tamin'ny andro firavoravonan'ny Paska koa namonjenantsika zanak'olombelona nanolorany ny tena nanovany fanatsa tsitsapo nanolorany Jesosy ny tenany hamonjena ho antsika teto. Andriamanitra namonja ny Israely tamin'izany fotoana zany ka namela ny Eziptiana. Ary mbo eto koa hitatsika tantaran'i Jesosy amin'izao fotoana zao mbo iarahantsika malala raha mamaky Baiboly tsika fa nahafatezan'i Jesosy nanolotra ny ainy famondrena ho ahy teto. Andriamanitra namonja ny Israely fa mamondra ho antsika koa Jesosy ankehitriny. De tsika koa mila mamondra ny hafa kia. Aoka hoy Jesosy ny fitiavako anareo mba tahaka ny tiavako anareo koa no mba hifankatiavanareo. Haleluya. Jesosy Andriamanitra te antsika nanolotra ny zanany, nanolotra ny Jesosy famondrena ho antsika. Ary Jesosy koa nanolotra ny tenany famondrena ho antsika. De zao sianao koa manolotra ny tenantsika ho famondrena ny hafa, ho famondrena ny tenantsika koa voalohany indrindra. Ao anatiny zany fanatitra antsitsapo zany. Ka de famondrena ho ahy sy ho anao zany raha vavy sy anadahy. Atoloran'i Jesosy ny tenanao fa indrindra io fonao io no atao fanatitra antsitsapo, esory ny kilema rehetra, esory zay rehetra hanakasakana antsika tsy handova, tsy hahavoavondry antsika na tsy hahavoavondry ny hafa. Esory ny karazana lolompo faharatsiana rehetra zay kilema rehetra zay ananatsika fa ny ten'Andriamanitra ito raha natao fanatitra rehetra zay hitatsika anatin'ny Baiboly ato dia biby tsy misy kilema. Aza sina kilema koa ny fonao rehefa atolotsinao Jesosy. Aza sina esory raha atolotsinao Jesosy, esory ny kilema rehetra. Aoka amin'ny fahadiovam-po ry raha vavy ry anadahy no anoloratsika ny fotsika ho an'Andriamanitra. Haleluya. Amen. De fiadanana voninahitra atolotrantsika an'Andriamanitra irery hany de fiadanana ho antsika tsirairay avy. Izay no teny fampahirezana indray koa androany fanay-panazava ny hanazava zay tsy feno de miraro zao ho antsika rehetra ary mampahera antsika ny ten'Andriamanitra eto androany. Ary de mbola mitaky antsika hiaraky ifalifaly ravoravo ary hanao zay fanatitra antsitsapo zao, hanao fanatitra zay antsitsapo fa indrindra ny fonao. Haleluya. Indetsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izay teny fampahirezana zay. Eny ry Jehova Andriamanitra ray masinany ambony eo de mbola faly misaotra anao indray zay amin'izao fotoana zao indray fa mbola nomenao zay teny fampahirezana sakafo panahy ho anay amin'ity androandroany zao. Misaotra anao fitiavanao anay na famondrenao anay hatramin'izao anao Andriamanitra mbola manao fitaovana zavatra maro samihafa. Mpanomponao tsirairay avy ataonao fitaovana famondrena ho anay. Ka ankehitriny koa zay injedo ampiasao mba hanao fitaovana ho anao koa hamonjy ny hafa fa indrindra Jesosy ny hanolotra ny tenanay ho anao. Vondreo zay Jesosy ary misaotra anao amin'izay teny fampahirezana zay. Tsy anay tokoa ny tsy hisaotra ny anaranao fa Andriamanitra be fitiavana anao ary Andriamanitra be famindrampo de voninahitra ho anao rery hany. Anao ny dera sy laza ary mandrakizay. Haleluya. Amen. Amen. Zay indray koa ny fotoanantsika eto androany de miraro zao ho antsika rehetra de mbola manasa antsika amin'ny anaran'i Jesosy anaraka izao fandaharana zao hatsany azadino ny anaraka ny fandaharana rehetra ato amin'ity fikambanana zay misy antsika tsirairay avy misy antsika zao de miraro antsika rehetra avy lavitra na amin'ny tokantranonao any na eny an-dalana na amin'ny tokantrano. Jesosy ane hitahy sy aro antsika iaby de mahereza. Amen.